Mankasitraka antsika mandrakariva tompoko lasy tompoko vavy mbola miara-dalana aminay amin'izao aliny sabotsy fa 20 aogositra taona 2024 zao manasa anao hiaraka aminay manomboka eto satria araka ny fampahafantarana nandeha ombeny de manambahiny ny fandarana voizo amin'izao alina izao naiza misy anao na eto antoerana na any ampita andranomasina any ka manaraka izany amin'ny alalan'ny interneto de asainay ampitiavana anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany efa miatra nety ny vahiny na zany na tsy zany tiako ny mampafantatra anao aloha ety mpanombohana ny fandarana fa Andriamato Lazaraza Ferson no miaraka amintsika eto flo mpanorona ny RCR moa zany izy no miaraka amintsika mandritra ny ora iray mialony zavatra rehetra tompoko de manolotra ny raba ho anao ary mankasitraka ihany koa tamin'ny fanekena ny fanasana hitondra ny hevitra makasika ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay irisantsika makasika ny resaka dina ny fampandrosoana ny firenena eo ihany koa ny rafim-pitsarana sy ny maro samihafa izay manitikitika ny maro amin'izao fotoana izao miaraba tompoko miarabanao iandro natiora tsy afaka hitena hoe fa miaraba avoaka malagasy satria iarahantsika malala ny zavatra nrangatea masina omaly eto dia mamela ianao hitondra teny fampianonana ho an'ny fianakaviany manamanjo rehetra ary mankahery ireo marary ahita fahasitranana amin'izay aretina azo tamin'ireny fifanosihana teny mamasina reny ary dia mamela ny araba ho an'ny mpiainoantsika ny rarina mba hitondra vahaolana ho an'ny firenentsika fa reny ny pirofo fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny velon'ny tanga eto amin'ny firenentsika. Ya, zay ny hoe la tompoko lasy tompoko vavy mialony tena idirantsika ao anatin'ny adevitra nefa de hosolon'ny fifandraisantsika tanana ho amin'izao alina izao aleo angatantsika amin'ny namana miary ao amin'ny lafin'ny teknika ao ny iran'ny rahoga tontolo ny gasikara aorin'izay sika de hiditra avy hatrany ao anatin'ny fotoatin'ny fandarana dahoary. Tontolo tsy manana barotsy misy ny birikatsika eto antany ny teto Gasikara ny tontolon'ny fahaola iany tolo fahiny la ny tramanga Karamuni baoka sy nisy tomika le rehetra ny teto ny tanàna nadio nanyfahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy ny velona teto fahiny Karamuni baoka sy nisy tomika le rehetra ny teto ny tanàna nadio nanyfahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy ny velona teto fahiny fanandondona kosingy aby sady tsy mba ny ambamba fa avy tena andava raka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nanao taridositsy ny paritaka lafony valo na ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana ka teo nakasisiny malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy foko 80 Karamunay ny fandefitra kasisiny malagasy ny saina sy nainy izany no kiasy foko 80 efa tonga ireo zavakanto teto avy de babo ka nanao ankero ny tontolon'ny Gasikara
kolotsainy fer ireo kolotsaina fahiny fiarahamonina kora somalezolezo no misy anketriny fiarahamono mety tsy fatatsy zay ny pohirany ireo malagasy iny efa resony tsy ainy tontolo famitolona fiarahamonina kora somalezolezo no misy anketriny fiarahamono mety tsy fatatsy zay ny pohirany ireo malagasy somale efa resony tsy ainy tontolo famitolona tanananao igaskarany tanazanao alavela oraraka taniny mahagasy anao omeo asiny aeorazambe anao ry malagasy todiny tantarany tanananao igaskarany tanazanao alavela oraraka taniny mahagasy anao omeo asiny aeorazambe anao omeo asiny dadabe anao omeo asiny inibe anao omeo asiny eny ary tafaverina ato anatin'ny fandaharantsika tompoko lasy tompoko vavy tsaivina aminao fandriamatoa laza raza fiarson no miaraka amintsika eto filompanorona ny RCR itodika aminao avetrany atompoko amin'ity fanontaniana voalohanyity tsoditsita ny zavatra nitranga teto Madagasikara tao anatin'ny fotoam-panokafana tamin'ny fomba ofisialy ny lalaon'ny nosy ny taona 13 zany andiany fa 1 namozana hain'olona 12 izy ireny naratra n'olona anjatony ihany koa ahoana ny fomba fijerinao ny fikarakarana lalaon'ny nosy andiany fa 1 teto Madagasikara satria enatra ao atsika ny fisiny raha latsaka tahaka ireny alohan'ny amaliko fanontanianao ihany dia misaotra aloha zany radio fivoarana satria mbola tsy ndresahako teo zay ny amin'ny fanasana fisaorana be lehibe ny tompony andraikitra sy ny tompony radio nareo mpiasa sy ny teknisiana rehetra ato makasitraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fivoizana hevitra hanatsarana ny fiarahamonina misy atsika arak'ilay irateo moa dia fiarahamonina no olana eto ary le fiarahamonina tianao apetraka le voiziny RCR na ny rassemblement des citoyens responsables tambabe n'olom-pirenena nampiraisiny andraikitra io tambabe n'olom-pirenena nampiraisiny andraikitra io dia mivoy an'izay hevitra zay hoe ndao vaina ny fiarahamonina malagasy averina amin'ny kolotsaina malagasy manaraka ny teknôlôjia sy ny fivoarana manerana izao tontolo izao amin'ny alalany fanovana fanabeazana fanovana rafitra fanovana ny rafim-pitsarana fanovana ny rafitra maro samihafa ny zavatra nitranga-teny Mahamasina masy dia tsy voandroany na voamaly ihany andry efa nisy anio koa tamin'ny 2019 tamin'ny fitokanana ny filora Journal Mampianina hery ary naiza ny zavatra ataotsika ninona zavatra ataotsika dia tsy maintsy misy loza mitranga ohatran'ireny foana tsy voandroany iny zany hoe efa ela hoy izahay no maty ny rafim-pandrindrana rehetra na ny coordination rehetra na ny administration sy ny rehetrarehetra tsy misy mandeha araka ny tokony ho etsony ka na ny olona tompona andraikitra amin'io aza dia tsy malala tsony na ny tokony ho ataony aza satria efa vola daholo mampiodina zay tsy nanoresantsika fitsarana rehefa avy eo vola le mampiodina le fiarahamonina hany ka tsy mieritreritra tsony ny olona n'izay mety mahazava-dehibe ny ain'olombelona na ny mahazava-dehibe ny fiarahamonina na mahazava-dehibe ny fifanerasiarana samy olombelona fa manenjika ilay vola tahaka ny biby manenjika raha raisika ohatra ngamba dia tahaka ny ombo manenjika vilona sisa le fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao ka tsy any Mahamasina ihany mitranga ohatran'ireny fa na mandeha makeny atsena ianao ka raha tsy mahay tsara dia le olona mandona ireny tezitra fa ianao voadona ireny diso zany hoe tsy mety hifandevitra tsony le fiarahamonina fa mifaninana ny vavady malalaka be fa le fiarahamonina mihitsy no te hifaninana hoe zay mila tonga alohanareo hatrany amin'ny mpitondra dia zahay mila voky alohanareo hatrany amin'ny siam-piarahamonina rehetrarehetra dia mifaninana ny fiarahamonina vokatra fanabeazana no iandry
ka zany fanabeazana zany tsy voavahantsika anatina fotoana foy fa zay ny tiloman'ny RCR amataonany maro efa ampolo taona ny zao hoe ndomba ovay ny rafim-piarahamonina io fa hatreto moa mbola tsy endratsika mivoaka malagasy tsy sanatria mandatsy akory fa zavatra efa prévisible ozy ny vazaha fantatra fa hitranga ihany reny ary efa nitenenay aza hoe mbola mafimafy kokoa noho ireny zavatra hitranga ngamo tsy fantatritsika ny lozam-pifamoivozana misiesy tatoato manerana ny lalam-pirenena rehetra de iteny vetsika fa zao ihany vao nisy accident ohatra fa eto amintsika ngena ny visite technique ary efa tsy mandeha am'izay lohan'ny ntsony ny fiara misy eto amintsika tsy hoe lany visite zany fa mila manatitra papier ianao de manatitra vola de corruption any amin'ny administration rehetrarehetra de mazava zany fa misy corruption raha mitantara tsika ny eo Mahamasina de efa entsika ny tany amin'ny lalam-bia misokatra ny lalam-be mampitoe Moramanga sy Toamasina de misy corruption anatin'ilay izy sehatra rehetrarehetra hany ka tsisy manaiko farany ilay fiarahamonina fa samy maneho ny heriny ka rehefa ao anatina fifaninanana fanehoana hery de reny ny vokany raha tokony lamina fotsiny miditra fa toe-tsaina no mahatonga an'ireny zavatra reny fa nao alamina tahaka n'inona aza reny satria le polisy mandamina eo koa de midaroka tahaka nanaovana le mpianatra teny Akatso de ny dikany efa samy mialatsiny tompoko fa zay ny malaza anazy mitovy amin'olona mandrongony ny fiarahamonina misy atsika am'izao fotoana zao tahaka ny tany Californie tany États-Unis hoe misy drogue malaza be de ny ray tanàna mihitsiny no efa mandrongony ka aza magaga raha ohatra ka azo atao magaga raha ohatra ka mifanena amin'olona eny miarabe ianao de mety ifandona amin'olona amin'ny zavatra tena farany zavatra tsy misy dikany na aiza eto Madagasikara zay ny vokatr'le fahafatesan'le rafim-piarahamonina anova vetsika safidy io namana iandry fa zay tsy mahana vahaolana miracle zay tsy miteny tsotra be manomana io zay tsy teny an'izany avoaka malagasy tsotra io fa ny zavatra nampianaranay de hoe reto no idingana raha anova rafitra rafim-piarahamonina hoy ianao teo hoe misavoritaka tanteraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha atao indray mijery reny ny zavanisy tamin'ny fanokafana ny lalao nosy tao Mahamasina tao andro vitsiny alo izay raikitra ny fitokoana ny mpianatra tamin'ny université n'Antananarivo nisy ny voasambotra nisy ny voadaroka moa zany tao anatin'izany zavatra rehetra zany lozam-pifamoivozana tao anatin'ny herinandro monja namonjana ain'olona 300 mahery teto Madagasikara mampivarahontsana zany zavatra rehetra mitranga zany ilay rafim-piarahamonina tompoko azo atao ny manarina azy rehefa misy ny finiavana raha toka ianareo avetrana de hiditra tsikelikely ao anatin'ny sehatry ny fitsarana raha toka ianareo no hitondra ny Madagasikara ndray androany manana rafim-piarahamonina matopaika ahafahana manala ny Madagasikara anatin'ny fanangetsana ve ny RCR mbola manana safidy vetsika iandry mbola manana safidy vetsika tsy hanova rafitra raha mbola manana safidy no la de aloha zay fidy candidat fantany fa afaka ampivoatra anazy amin'ny alalan'io rafitra io fa zay tsy samy teny ahavita ampandroso Madagasikara amin'io rafitra io zay tsy mahasamy teny an'izany zay nampianarina de mahafantatra hoe tsy possible zany zavatra zany ka raha izahay RCR no miakatra eo de hanova rafitra izay ovaina ny rafim-pitsarana be de be ny mpitsara ne mahafantatra nanaiky an'izany nge ny tompona ndraikitra teo aloha tany mpitsarana hoe maty ny rafim-pitsarana fa ny RCR nge no voy an'izany natritry ny firy taona nokatraina sy ny darodaroana natao ohatrandreny mpianatra teny Akatso teny nge Lazara Fiarson efa nandao caution 10 sy 200 250 millions 10 tapitrisa 250 millions FMG ny tenako de nokatraina ny darodaroana ohatran'ny alika ohatran'ny reny satria zay le hoe mitaky fanovany rafitra de ny olona mandatsy anay misy olona ny tena tsy mahantatra ninina momba Lazara Fiarson fa manao ana candidat fotsiny izy de voakaramy de tonga izy de manaratsy ny Lazara Fiarson fotsiny hoe Lazara Fiarson manao an'izao Lazara Fiarson manao an'izao inona moa zany andry ny zavatra ratsy nataoko teto amin'le firenena inona moa zany nataonay ka nahatonga victime na iray aza teto amin'le firenena mba mitsangana hoe izy victime Lazara Fiarson fa maninona izay no atao an'izany fa maninona izay no ampidivizinareo am-pana politika zay fantatra fa nandroba teto nandritry ny 80 taona de maninona ianareo manao ana candidat de izay tsy maninona ty zay nge tsy nanangana de
tsy nanaratsy olona, tsy maniliky olona, tsy manavakavaka olona, tsy manao ninina zay akoatrany hoe ndao ovaina le rafitra de tezitra daholo ny olona rehetrarehetra hoe misy mamorona anarana, misy manala baraka, misy manao zay anam-pitenanao fotsiny zao ratsy saina atsika namana ihanytra ka miresaka fitsarana ianao de andao azavaina ny système judiciaire fa mifandray am'izay ara-tsy nido zay ny rafi-pitsarana misy eto Madagasikara. Misy karazany telo ny système judiciaire eto ambony tany. Tsy maintsy ataoko amin'ny teny vahiny de azavaiko amin'ny teny gasy aloha. Misy ny atao hoe système inquisitoire, système accusatoire de ny système mixte. Ny inquisitoire de ny fanjakana no miandraikitra ny rafi-pitsarana dia manao zay arovana an'izay faible sy zay marina. Raha ohatra ianao zany ka mitory de le olona toriana no arovan'ny fanjakana. Ataony fanjakana zay amarina ny olona io raha ohatra ka manana marina izy zay arovana an'le olona moa zany. Zay le système inquisitoire zany hoe misy mpitory le an-danina de misy toriana ty an-danina de ity rafitra ty zany de ny fanjakana no miantoka ny lany aty amin'ny affaire pénale na le ataontsika hoe adeloka fa raha affaire civile de anao tompona andraikitra ny miantoka ny lany amin'ny affaire civile. Zay ny rafi-pitsarana misy ao anatin'le système inquisitoire zany hoe ianao zany de tokony ho arovan'ny fanjakana ny zonao ary izy no mandany vola fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Zay le système inquisitoire. Ny système accusatoire indray de misy mpifanandrona roa ao ka le mpifanandrona de samy miantoka vola omena n'ilay mpitsara. Raha misy serifa ohatra eo an-tanàna de manao zay andresena any amin'ny tany demokratika tena feno de mijoro mahitsy le mpitsara eo afovoany ao, tsy mipetraka izy zany hoe ity no miantoka anah na ity no miantoka anah fa samy miantoka vola daholo ny andaniny sikilany. Ka tsy mety nefa zay eto Madagasikara satria misy olona tena faible. Zany hoe ny fitsarana de hiatrehana olona miady. Miady de avy amin'ny ratsy atao. Misy anankiray manao ratsy ao zany matoa mipotra ny ady fa tsy hoe samy nanao tsara izy roa de mipotra ny ady. Ny fitsarana zany de hiatrehana olona miady ary hiatrehana olona ratsy. Ka ny fanjakana no tokony miantoka hiaro an'le olona tsara. Zay le système inquisitoire. De le système mixte zany mampitambatra n'izy roa. Rehefa mandeha zany ny fitsarana ka faible le olona manao ny marina de ny fanjakana no tokony hiaro anazy na inona ary namoana azy le olona manao ny marina. Ohatra hoe antaniana zany le olona taizy ianao tamin'ny ora ohatran'izao fa nisy nitsofoka tao an-trano rakoto avy eo mivoaka tao de maty rakoto noho izany ianao ny voapanga fa namoana ny rakoto. Le olona mety tsy afaka ny anazava fa ny fanjakana no manome avoka anazy. Ary raha fanjakana tena normal de mandany vola namoana tsy miteny azy olona mamaly azy hoe za tsy hiteny. Miteny am'le olona hoe ndao ndray ary atao ny test ADN, atao ny test na empreinte digitale hoe jerena misy diatanan'ny olona io ao an-trano, misy ADN-ny olona io ao anatin'le trano de anjaran'ny fanjakana ny miaro ny olona io hatramin'ny farany nijerany zay marina. Rehefa voaprofo ary fa misy preuve am'izay hoe principe d'évidence ozy ny vazaha io zany fa tena misy diatanan'ny ny andro marina ao anatin'ny trano rakoto de zay andro vao meloka. Fa raha vao tsisy proof io de tokony hiaro anao zany ny fanjakana. Ny ministère ny justice, ny dikan'ny justice de rariny marina fahamarinana. Amin'ny teny gasy izy io raha adika amin'ny teny gasy de hoe ministère de la justice de ministère ny fahamarinana. Amintsika nefa ministère ny fitsarana no misy eto atongavana amina fahamarinana. Raha miditra fitsarana ianao zany any an-dafy de vao mamaky le soratra fotsiny ianao de efa velom-bola anao mahita hoe hiditra ato amin'ny lapan'ny fahamarinana aho. Fantatro fa nanao marina de matoky tena fa hiaro anazy fanjakana satria zany nanao marina. Fa miditra fitsarana gasy ianao de ny ao anaty lohanao tsy mieritreritra hoe fahamarinana fa fitsarana ny ato. Zany hoe ahoana ny fomba hiadivako andreseko na de marina aza nefa tsy tokony hiady akory ny raha ohatra ka marina fa namangina aza de voaro ao anaty le fitsarana. Any am'le fandikantena aloha zany de efa misy olana le rafi-pitsarana. Manarak'izay rehefa mandeha le fitsarana zany ka miaro anao ny fanjakana dia tokony izy miantoka amin'ny vola lany rehetrarehetra iarovana anao. Faible nefa le fanjakana
io le tenenina hoe rafitra maty koa le rafim-panjakana le rafitra administrativa rafim-pitantanana faible dia tsy afaka manampy anao le fanjakana noho izany na inona ataonao na inona ataonao de very fananana ianao tapitra mondro kely ny fanananao ray manontolo vo mety ahazo rariny ianao any am'le fitsarana vola zany a no mibaiko satria averiko indray mandeha fa ny ady a de ateraky ny ratsy ary ny fitaovan'ny ratsy a de tsy misy afa-tsy ny vola ahafahana mandresy noho izany mba ahafahana mandresy any fitsarana de atao zay ampiasana vola ka asotomona ny fahefam-panjakana tsy avela iasa ny fanjakana de am'izay fotoan'izay a zay manam-bola no maresy any am'ilay fitsarana mahatonga am'teny an'izay mantsy andre matolazaraza farson de miainao anatin'ny olana goavana ny tontolo ambanivohatra na ny tantsaha rehefa tonga eny anivon'ny fitsarana mampijaly vahoaka mihitsy ny sehatry ny fitsarana raha nyresaka eny anivon'ny fiarahamonina ahoana ny le fiarahamonina tsy manam-bola le fanjakana tsy manam-bola de zay manam-bola sisa no mibaiko le fitsarana veriko tsara le laharana teo hoe ny fitsarana dia natao iadivana ary ny ady de vokatra ny ratsy atao ny olona anankiray ny olona ratsy dia mampiasa ny vola iarovany tena fa tsy manana fitaovana koatran'izay izy satria ny vola no fitaovany ratsy ampiasaina iarovany tena noho izany rehefa tsy manam-bola ianao amin'ny système judiciaire io de maty ianao ny 80% na ny 80% ny di ady eny amin'ny fitsarana de fanana tany de miverina indray tsika zany satria tontolo ambanivohitra ny resahanao zany hoe rehefa hiakatra eny amin'ny fitsarana ianao zany a de efa mivolona hivarotra tany hafa azahoana ny tany anankiray ny olana de zao ny fanjakana avy ny tady vahaolana amahana ny olana ny fanana tany mbola tsisy aloha hatram'izay zay le problème ny justice apetraky ny RCR de justice préventive fa tsy justice curative zany hoe izahay a de manao zay tsy siny le ady satria fantatra fa ho resy le mahantra raha mbola mahantra le fanjakana veriko tsara atao zay tsy siny ny ady satria fantatra fa ho resy le mahantra raha mbola mahantra ny fanjakana ahoana tsy siny ny ady vana ny olona mifanana tany le 20% sisa no ilana mpitsara rehefa voavany olona mifanana tany miverana mifanana tany zany tsika mamaha olana de miverana amin'ny fahaleovanteny tsika anizany tany miverina mifanontaniny riky hoe anizany aizany cadastre Madagasikara anizany tany mbola ny colon ve ny tany fa nisy fotoana teto namoaka ny ACC hoe tsy azo verina migasy ny tany colon ary ny olana rehetrarehetra misy era Madagasikara de mifototra amin'ny fanana tany satria efa nitenenay teto zay ndao ary vana le fanana tany a fa le fitsarana zany mipetrapotsiny io raha vao tsy misy ady tany eto Madagasikara de mitodika amin'ny vahoaka malagasy a mitodika amin'ny fianakaviana malagasy ny fototry ny olana fanana tany ray a de culturel na ara-kolotsaina itsika dia nobeazina tsy andova velona ny dadabe tsika tany aloha tany a de sarotiny hoe tsy mahazo mandova raha tsy efa maty izy de efa nitantaraiko teto zay hoe rehefa iandry anazy maty zany tsika vao mahazo mikitika le tany noho izany tsy maintsy mandeha mitady fivelomana any lavitra any aloha tsika 20 taona miala eo amin'ny ray aman-dreniko mbola tsy mahazo mikitika le tany za ray aman-dreniko am'izay fotoan'izay vao 90 taona na ataontsika hoe 50 taona zany hoe mandeha any a mandritry ny 20 taona nahazo tany any amin'ny tany tsy fantatra any a maty le ray aman-dreny miverena am'izay nao tany razana fa io ny taninao za efa nahazo tany any amin'ny tany hafany ahoana moa ny mbola iverenako indray any tany razana de mipetraka eo le tany tsisy vavolombelona manambara tsony eo zany afa-tsy zay tafajanona eo tanany hoe aiza ny tany laza ary ny ray aman-dreny efa maty tsy azo atsona atao vavolombelona eo ahoana ny fizarana an'io tany io tsy vita zany ny famindrana an'io tany io satria laza lasany dego ny praitapo sasany lasany toliary tsy maintsy vorina reo olona reo zay vao tonga amin'ny famindram-pananana aka de partage isan-karazany olana be zay zavatra zay a satria efa afaka 20 taona teoriana indray a zay vao amahan'le fanana tany ny sasany efa nanorona trano ny sasany efa mivarotra ny anjarany samy manany fahaserana ny olona tsirairay a tapitra ihany ny fotoana ny misy maty indray ny zanaky ny sasany na misy maty le ray tapo sasany de atsona indray ny zanaky le ray tapo maty tonga avatina rehefa misy tany dadanareo aty fa izara tany tsika de tsy maintsy manao acte de décès indray le ray tapo maty dada iny de tsy maintsy manao acte de partage vaovao indray de miasarotra ny fizarana an'le tany vokany
tsy azo zaraina tsony le tany. Inona ny atao? Miandry zay matanjaka ao anaty fianakaviana indray hividiny anjaran'le faible de am'izay fotoan'izay a mbola le matanjaka ihany indray miakatra any amin'ny tribonaly. Mitombo ary nisan'ny affaire eny amin'ny tribonaly. Rehefa mitombo nisan'ny affaire amin'ny tribonaly vokatra mifanana tany de tsy maharaka amin'ny mpitsara. Rehefa tsy maharaka amin'ny mpitsara de milahatra ny olona mitondra taratasy. Rehefa milahatra ny olona mitondra taratasy de mitombo lakilaky ianao maika ikarakara ny taratasinao de mandoa vola de mipotra ny kolikoly de maty le rafi-pitsarana. Vokatra le rafitra kolotsaina aty amin'ilay fizarana fananana. Izay no mahatonga ny hoe rehefa hanaovitsika de manovatra ny fotony. Fa alain'ny mpanao politika tahaka io mba misy milaza mba hanova rafitra kao. Diso zany na manayandry ka hiteny ianao eto fa misy mitovitovy hevitra amin'ny RCR tsy misy zany tompoko. Fa mangala tahaka ny misy fa tsy adalana ny joro tamin'ity hevitra ty tsy namidinay ty fa nisy nividy amina miliara ary zay tsy hivarotra ny toko ka hoe ndeo ampitolotra amina kandida manam-bola ty hevitra ty tsy tompoko. Rehefa tsy hanohana anay ianao de avy aloha zay am'izao zay koa tsy maniry filoham-pirenena adidina anay a de andraikitra ndraisinay. Noho izany rehefa tsy hanohana ianao de eto sika mianakavy fa Lazara Zafiarson tsy maniry ho filoham-pirenena averina foana zany fa izahay mandray andraikitra fa mahita fa mijaly le fiarahamonina. Fantatray le aretina de fantatray ny vahaolana be de be koa ny kandida milaza hoe aiko ny aretin'ny malagasy fantatro mampahory anareo fa nga ny dika eo mahay aretina de mahay mitsabo ianao ve zao a mahay aretin'ifo sa tsy mahay efa narary nify ianao de tsy hay hoe ohatry zao zany aretin'ifo zany fa tsy midika akory zany hoe mahay mitsabo nify ianao ka zay mahatonga na milaza mihitsy Andriamatoa Lazara Zafiarson satria betsaka amin'ny mpanao politika eto Madagasikara tompoko mialokaloka ao ambadiky ny fivavahana sy ny baiboly. Ahoana ny efa nitsarahan'ny RCR hatrany am-boalohany zany zavatra zany tsy hoe tsy mino an'Andriamanitra akory zay fa avelo amin'ny toerany any izy any amin'ny fivavahana de avelo zay anao amin'ny politika anay a fa zay samy manany Andriamanitra hivavahanay fa ny hevitra itovizanay de hoe andao avotana ampiray tanorazana tsisy idiran'ny fivavahana amin'ny ato amin'ny RCR de zay ny anenjehan'olona anay rehefa ve hoe nareo ania manilikilika ampitondra fivavahana fa nga manilikilika ampitondra fivavahana zay fa zay mahazo mitoriteny ao am-piangonana fa manino zay ny tsaba ampitondra fivavahana aty amin'ny fanaovana politika ary raha mbola mitsabaka amin'iny mpitondra fivavahana de tsy tafavoaka eto sika azonareo atao miteny hevitra politika tahaka ny tenenanay soratra matiny rehefa mba tiaka verse ao amin'ny baiboly izay fa zany tsy midika hoe afaka manao politika nareo a ka ametraka olona hitondra firenena satria hoe maro be zay ato am-piangonana ato a de mety ho lany ianao monsieur Lazara ny fiangonanay manoana anao hoe antoany tompoko ny fiangonanareo fa ny citoyen responsable antadiavinay misy responsable ao aminareo de misy responsable any fiangonana hafa de misy responsable any amin'ny olona tsy mivavaka de misy responsable any amin'ny olona mpandala fombandrazana zay responsable zay tadiavinay fa tsy hoe fiangonana no anoana ny Lazara Zafiarson fa zavatra fady tsy azo atao zany raha ny constitution misy eto amintsika afaka manoana anay ianareo fa kosa ento amin'ny anaranareo manokana lizy a fa zany tsy midika hoe ny mpivavaka rehetra aminareo de poro any Lazara Zafiarson misy olona tsy poro ana misy fiangonana manaiky an'ilay lehilahy manambady lehilahy ohatra zany fiangonana zany a raha anoana ana de efa hiteny hoe za tsy anaiky lehilahy manambady lehilahy rehefa za mitondra eo amin'ny firenena satria zay antoko akavanana mitahiry ny fomba malagasy amin'ny alalany fitahirizana ny valeur na soatoavana malagasy le fomba malagasy koa avako sao de verin'olona ndray hoe le resaka sampona eny resahana zay tsy manompo resaka fanahy ao anatin'ny fanaovana politika fa le soatoavana mamalagasy hoe fihavanana soatoavana mamalagasy zokiolona soatoavana malagasy hoe manao azafady soatoavana malagasy miarahaba zany rehetra zany netretinay ho averina ao anatin'ilay fiarahamonina arak'ilay hira ny tenen'ny rahoaka teo. Mazava de mazava zay Andriamatoa Lazara Zafiarson satria mahatonga mametraka an'izay mantsy a de tozary saritina amin'ny resaka fivavahana amin'ny akabeany fakana ny fomba malagasy hitatsika zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny resakitsika teo mahakasika ny fitsarana tompoko resabe eny anivon'ny fitsarana matetika ihany koa akoatry ny resaka fananantany tompoko ty lafiny tsy fandriam-pahalemana ty satria betsaka ny dalotratra kanefa rehefa tonga eny anivon'ny fitsarana tompoko a de ray volana roa volana ray ela indrindra de mivoditra indray any ka manao valifaty rehefa tavaverina eny anivon'ny fiarahamonina zay no miteraka ny atsona hoe fitsaram-bahoaka leo ny vahoaka tompoko mahakasika an'izay ianareo anivon'ny RCR ve manana ny atsona hoe fanovana rafitra afaka aroso mahakasika indrindra ny lafiny tsy fandriam-pahalemana satria
mampijaly nytatsala ohatry zay lafiny tsy fandriam-pahalemana zay inona ny rafitra de inona ny vahaolana hoentinareo manoloana an'izay zavatra voalazako zay averiko indray mandeha namana iandra za mipetraka eo ambatomamby eto metry atosika tsy indray mandeha ny fanafiana teo amin'ny tanàna misy anay na ny fangalana omby eo amin'ny tanàna misy anay zay mandeha fa be dehibe zany marina ny teninao a hoe faivila le fitsarana de verina ny fana fa rehefa be loatra ozy ihany dosie ampelatana ampitsara dia mandeha ho azy ny kolikoly de maty ho azy le rafi-pitsarana vokatra zay kolikoly zay ka ny famerenana ny lohan'le rafi-pitsarana ny famemezana fahefana ny rafi-pitsarana ary ny fizarana ny fampitsarana any amin'ny sehatra maro samihafa za tsy miteny hoe asina tribonaly raha Madagasikara fa ny tribonaly zany a efa ady ny dikan'izany fa veriko indray mandeha ny prévention na ny fiarovana le ady tsy hitranga no atao ny fandriampahalemana de vokatra ny tsy fampikanina tsy fampitsakafo a tsy vokatra ny anoanana maro samihafa vokatra ny faiblesse-ny administration ka izy io a tsy resaka fananatany rery fa na any amin'ny domaine anao a efa problème any resaka fananatany makany amin'ny sehatra hafa ianao a problème daholo a naiza de ianao na makany amin'ny éducation na makany amin'ny santé na makany any amin'ny sehatra rehetrarehetra maty daholo ny rafitra rehetrarehetra noho izany samy manao zay avelona anazy ny fiarahamonina ka ny fitsaram-bahoaka de vokatra ny tsy fisina justice zany hoe rehefa tsy mahafanta rehefa tsy mahatokontsony ny olona azo rariny araka le système inquisitoire andresasaka tany am-polohany hoe miditra ato aho zany de fantatra fa azo ny rariny noho izany rehefa hiditra ao de fantatra fa tsy azo ny rariny de aleko tsy makaotsony tonga de miatra ho azy fa aleko mampiatra le fitsaram-bahoaka satria fantatra fa tsy azo rariny raha hiditra ao satria tsy ministera ny rariny io fa ministera ny fitsarana io ka miankina am'le mpitsara ny maharariny na tsy maharariny ianao fa tsy miankina am'le fahamarinana intsony noho izany aleko mitady zavatra hafa andeha am'le fitsaram-bahoaka vonin'olona nefa le fitsaram-bahoaka noho izany lavy ny lalàna ny fitsaram-bahoaka ny tena marina mantsy a de nandingana étape be dehibe tsika nametraka ny système judiciaire io fa copie-coller izy io nalaina avy amin'ny système judiciaire vahiny de napetraka teto Madagasikara hanika ny lalàna rehetra ao anatin'io a de tsy fantatra vahoaka malagasy voalohany a nanao ezaka izay nandikana ny lalàna sasany amin'ny teny malagasy fa ao anatin'ny programme ny RCR zany no hoe ndao adika amin'ny teny malagasy ny lalàna faharoa averina jerena anivon'ny fiarahamonina ny code pénal lalàna fanasazina mihitsiny a ndao ovaina de dinina anivon'ny fiarahamonina fa tsy ny fanarana taminao nge iandry ny fomba hanasazina olona anankiray meko ohatra fotsiny ianao hoe ny abandon de famille ohatra zany hoe raha mandao tokantrano ianao de ao anatin'ny droit de la famille gasy a na ny lalàna amin'ny fiain'ny ankonana de ro efatra alina ariary ny saziny ray mpianakaviana isam-bolana mana efatra alina namana iandry a ka raha izay le izy de aloha lozana daholo zany va manjanaka fa efatra alina fotsiny na loko zay nge zany no vokatra ny zavatra zany zany hoe lalàna tsy miatra hany a ka tsy maintsy maka avocat indray ianao rehefa mitaky pension alimentaire any am'le ranga raha nisy ny fisaraha-panambadiana raha nisy ny fandao zany le tokantrano noho izany velona indray ny avocat de mitombo be dehibe indray ny fisaraha-panambadiana vokatra ny fahantrana de mitombo be dehibe indray ny adin'ny fanambadiana farafakeliny izy folo isan'andro ao anosy ny fisarahana fotsiny eo anosy de rehefa mitombo io a de mitombo ny client le justice de saturena tototry le asa mpitsarana ny mpitsara de mandeha indray le kolikoly zavatra ray koa zay mampiazakazaka ny kolikoly akoatra ny fananatany de ohatry zay koa le fandriampahalemana raha mandeha le fandriampahalemana be loatra le ady satria tsisy asany intsony le président fokotany tsy mahavany ninona intsony le rafitra eny am'bazy tsy afaka mamaha olana intsony le be ny tanàna satria tsy mena fahefana izy ty zavatra tiako mba tokony vahanareo any fa tsy hoakarinare amin'ny mpitsara ny mpitsara nge distrika 6 amby zato fotsiny tsika ary reo ary tsy misy tribonaly daholo ary fa ny ampahany am'ireo no misy tribonaly zany hoe tsy maintsy akatra any ianao zany a raha ohatra ka tsy voalamy ny président fokotany a tsy voalamy be ny tanàna de azagaky ianao raha mitombo le tsy fandriampahalemana mitombo azy le izy akoatra ny anoanana zany a ka ny fomba mahana fandriampahalemana de tsy voava ao anatina fotoana foy hoe aleo fa ampitombona be dehibe ny polisy na ampitombona be dehibe ny zandary efa nampitombony reny fa reny ny ataon'ny zandary de ny akatso ary any ambany vohitrany a be dehibe ny abus d'autorité
ataon'ny zandary any ambany vohitra rehetrarehetra any satria heveriny fa manam-pahefana izy am'le olona rehetra zay feheziny eo amin'ny sehatra misy azy ka averina le rafim-piarahamonina de ndresaka dina moa ianao teo ny dina tsy midika hoe mahavaolana zato isan-jato satria mantsapa tompoko hoe rehefa misy toerana misy dina de milamina mifandripalemana fa rehefa tsisy de misavoritaka mbola tsy nahitana nga ianao fa le lehibe ny dina mihitsy no mamady le fanarahana de lehibe ny dina mihitsy no voasambotra satria izy mihitsy no mandeha manafika olona indray inona ny contrat embenana ny lehibe ny dina inona ny contrat ahafahana fangatsy midika ngatsika hoe rehefa lehibe ny dina de olokendry fangatsika midika hoe rehefa fiarahamonina ny adala ka nao dina rehefa fiarahamonina adala de hamono olona le fiarahamonina raha adala koa nge le fiarahamonina de mamono olona koa io ka tsy midika hoe mety le dina fa tsy maintsy misy terme de référence tsy maintsy misy fanazavana hoe zao ny ilana an'le dina hatreto ny fahefany fa tsy midika kory hoe tsy maintsy misy fandripalemana rehefa misy dina tahotra no fato fotsiny ny mahatonga n'le olona tsy angalatra tratra le dina ka tsy zay nefa le izy fa rehefa afaka le tahotra rehefa avy eo mandeha ray volana roa volana telo volana le dina de miverina le izy ka tsy ohatr'izay le izy hoe ndao anao dina de mandeha telo volana io satria samy matahotra aloha amin'ny voalohany fa rehefa hita am'izay ny faiblesse lehibe ny dina efa hita am'izay ny fahalemeny le dina hoe io ary fa rianina sy rianina sy rianina ao anatin'ny dina manao an'izao sasany manao mety ny sasany manao tsy mety de miverina indray le problème de miverina indray le ady de miverina any amin'ny fitsarana ihany ray io de le dina indray mivahanao any amin'ny fitsarana zany io tsy vahaolana eo ny eo zany le dina fa misy fandaminana tokony atao le izy satria verina indray mandeha am'le rafim-piarahamonina fa ilaina ihany nefa ve le izy ilaina le dina satria zay le hoe averina any amin'ny rafim-piarahamonina ny fahefa-pisarana sasany fa le dina tsy vahaolana zato isan-jato ka hitenenana hoe zay de ampilamina amin'ny Madagasikara tsy misy firenena mandeha am'izany dina zany eto ambonin'ny tany ka hoe réussir zato isan-jato fa misy administration le izy ahoana ny ahafahana mametraka administration an'le dina rafim-pitantanana an'lay dina rehefa misy administration le dina de ahoana ary mandat ny lehibe ny dina miverina politika indray ny resaka misy mandat zany lehibe ny dina fa tsy eo indray de me matavy eo indray ny lehibe ny dina de ny lehibe ny dina indray mahita hoe atsy ny ombony andra ka za indray no afaka mifanaraka amin'ny polisy zandary ary za indray no afaka mifanaraka amin'ny mpivarokena nisy ane zany teto mieritreritosy de tratra zao le olona hita zao ny dianomby de narana de eo atokotan'le olona le omby fa afaka ane le olona afaka le olona ary tompona andraikitra amina fiarahamonina aza le olona mangalatra le omby de misy dikanina le dina am'izay balizy fotsiny le dina fa tsy ampy be dehibe zany dina zany raha mijera ny système judiciaire maneran-tany tsika noho izany tsy vita ny dina ny fanovana rafim-pitsarana namana iandry tsy ampy be dehibe zany dina zany ilaina ny dina fa ilaitsika ny zandary de ilaitsika ny mpitsara de ilaitsika ny polisy fa tsy hoe rehefa misy dina eo de tsy ilainy reo olona reo fa zay ny atao hoe administration misy ny système de contrôle de misy ny système exécutif fa ve ny dina afaka anatanteraka didy ve ny dina manana force exécutoire ve any ny fanapahan-kevitry ny dina zany zavatra zany mbola discussion na ady hevitra ngeza be fa tsy hoe manapatapaka ao ny fokon'olona mivory ka rehefa mampiantso adalana moa ny ametrahana quorum any amin'ny parlementa ty ary ka mivory ny praidina tsisy quorum ane amin'ny fivorian'ny praidina hoe mahatratra firy ny mpivory voazo ekena ny fanapahan-kevitry ny dina ohatra ka ty ary ka hoe misy olona mikonikonina ao anatin'le dina hoe ndao tsika anao an'izao de atsona amin'ny prahitanana de atao tsy maheno fotsiny asiana fisazy vitsivitsy kely ny tonga nanatrika fivorian'ny praidina de manapa-kevitra ry zareo de entiny ary le fanapahan-kevitra rehefa avy eo ty fanapahan-kevitra atao amin'ny dina de misy olona tsy manaraka iny rehefa avy satria misy olona tiana hovonoana de maty ho azy le olona ono andry matolazary zafarson iarahantsika malala fa maro am'izao fotoana izao no mpitandro filaminana misy moa zany tsy izy rehetra hoe anao an'ilay resaka fanararotapahifany RCR manokana ve ampitombony isan'ny mpitandro filaminana amin'ny tontolo ambanivohitra sa mbola anajanona ny mpitandro filaminana ivangongo ao andrenivohitra Madagasikara ao ny antony mahatonga ana resaka am'izay mantsy ity resaka diny ity tompoko sy ny lafiny tsy fandripalemana tena olana mipetraka ho an'ny sehatry ny fampandrosoana
ety anivy ny tontolo ambanivohitra averiko foana hoe sarotra ny irosontsika amin'izany fampandrosoana izany rehefa tsy mandry fahalemana ny tanja tsy ny fampitomboana mampitany filaminana ange iandro le vahaolana ny menay teo fa atao zay tsy sy miady zany hoe na ampitomboanao zato ara mpitany filaminanao de le mpitany filaminana ireny lasa mpangalatra ao fa tsy voatery vahaolana ny fampitomboana satria tsy omby eny ny fiarahamoniny ka ampitomboana ny mpiandromby zay vao ilamina ny fiarahamoniny fa le fiarahamonina ny tehitady filaminana fa le fiarahamonina ny mila vokisan'le fanjakana le fiarahamonina ny mila omena asa de arindra le fiarahamonina amin'ny alalan'le système exécutif na le rafitra mpanatateraka any amin'ny alalan'izay a de manao kajy ianao alohan'ny ametrahana mpitany filaminana eo an-tanàna de manao kajy ianao misy firinareo anatin'ny fokotany andao ataontsika hoe fonenana firy ny olona ao firy ny isan'ny bara ao firy ny isan'ny mpianatra ao firy ny isan'ny hôpitaly ao manahoana fifamezivezen'ny fiarahamoninao manahoana ny tomobile sy ny embouteillage ao firy ny accident mitranga ao zay ny atao hoe statistika de manapa-kevitra mpitondra be loatra nareo ao a mety isy fandodonana matetika satria be loatra le olona noho izany ampina mpitany filaminana mifanaraka ny isan'ny problème ovahana za tsy miteny hoe mifanaraka amin'ny isan'ny mponina mifanaraka amin'ny isan'ny problème ovahana ka misy tanàna be mponina fa tsisy problème ao satria le fiarahamonina efa mirindra fa misy tanàna vitsy olona fa miady foana aneo a satria taranaka izy mianakavy mihitsy le fa miady taranaka ao anatin'ny rano le olona mihitsy le tiady de ilanao mpitany filaminana zany a vokatry ny hoe bara mibetsaka le ao an-tanàna fanakaiky eo mibara ohatra misy fiangonana ny isa tanàna fa misy mpangalatra foana ohatra de misy paramètre zany tadiavinao hoe aiza ny paramètre mampiena ny mpangalatra de ina ny paramètre mampitombo ny isan'ny mpangalatra misy tanàna businessman fotsiny ohatra de mitombo ny isan'ny mpangalatra satria be de be business mandeha ao anatin'ny toerana eo ary mety miena koa ny isan'ny mpangalatra satria samy manana ny business ny fiarahamonina raha ohatra ka tanànana fonctionnaire fotsiny io manahoana mety mpangalatra ao ary raha ohatra ka tanànana mpanakanto fotsiny io manahoana mety mpangalatra ao zany zavatra zany a anjaran'ny olona nianatra mitondra firenena manadiady de tsy misy hoe ho ampitomboana ny isan'ny mpitany filaminana fa miankina amin'ny besoin na ny filany le fiarahamonina le izy ka arakaraky ny alaviran'le toerana koa le izy hoe any amin'ny toerana be dahalo reny toerana be dahalo reny a ahoana ny anafoanana ny reny a ahoana ny anahidirana amin'ny tanàna io a anabiazana le dahalo ao fa fanabiazana ihany ny vahaolana amin'io a rafim-panabiazana ihany a fa tsisy miracle akoatran'izay mialoha nidirako amin'ny lafiny politika Andriamatoa Lazara Zaferson de iresaka kely makasika ny tontolo ambanivohitra ny raim-bava ao anatin'izay satria iarahantsika malala fa tsy mahaleo tena aloha tsika hatreto eo amin'ny lafiny ara-tsakafo manana vahaolana ao amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra VNRCR Andriamatoa Lazara Zaferson za miresaka aminao zao nge tatsana manay andre de fa fantatra fa fambolena no fiveloman'ny ankamaroa malagasy raha vao miresaka fambolena anao de verina fanana tany retsika tsy maintsy vanao zany ola fanana tany nanandrana ao izay teto amin'ny tanàna misy anay a zarana zanakazo ny olona de maka certificat a permis de reboisement any amin'ny fokotany de le olona mamboly an'ilay hazo de certifié ny commune hoe ilaza no namboly an'reto hazo reto teto amin'ity tany ty de borne le hazo menakarazakazo fotsiny ty hazo ty tsy hazo vonoana eto amin'ity tanàna ty de samy manana ny karazakazo ny fokotany eto aminay ny akasia égale borne tsy azo kapaina zany ny akasia fa borne io eto aminay a ny ndao ataontsika hoe ny frêne égale borne de borne zany ny frêne zany hoe pray tanàna de samy mafantatra fa borne io mitsangana eo io a fa tsy kitay io tsy azo kapaina io am'izay fotoan'izay a tsy miandry domaine zany fa vao maniry le hazo ary anondraka anio aza le olona azo tamboly hazo aza le olona fa tsy mila mpiasa mpanjakana midina eo fonenana efa nahita azo maniry eo anao eo daholo zareo mamboly hazo isa taona hatraminy azahoana fahaleovatena mbola mahita azo maniry eo amin'ny rano le anao tsy misy maniry eo firy miliara ny lany teo nanaovana déplacement mpiasa mpanjakana makeo isa taona de niaromeno an'le tambany vohitra lay zanakazo ty zanakazonao de ndanao makany président fokotany de maka vavolombelona alay comité foty fanana tany kif
de resort zareo de atao manaty mahita hoe miaraka amin'ny olona manodidina anao a mamboly an'le azo anao de velona le azo ohatra ny aiza ny tanàna ary vo mamray manontolo raha tao anatin'izay 10 taona zay ny tompony tany tsirairay mamboly azo fa atao inona vato atao borina azo atao borina ankiny azo e de vita de samy mafantatra hoe ty miborina laza de samy mafantatra de tsy samy kitika an'io noho izany foana le fananatany le ady amin'ny fananatany rehefa miena le ady amin'ny fananatany a zay tsika vao mitratraka fambolena satria vao mikisika eo anao va mangady ny tany olona eo anao de efa mipotra ny ady amin'ny fananatany noho izany a ady amin'ny système agraire aloha hovaitsika ny rafitra fananatany amoraitsika ny fahazahoana an'le tany fa efa manao ihany ny commune fa ny bailleur de fonds angeny ny financier fa tsy fanjakana le bife ny fanjakana tsy mirarahana eo noho izany atokony avadika anatin'ny budget fanjakana io a dia io no atao malaky de malaky fa manohitra an'io nefa ny akamaroan'ny olona mahazo tombotsoa amin'ny fangalarana tany de tokony mandalo président fokotany a ny acte de vente rehetra na titré na borné fa eto amintsika ne misy tany titré borné de namidiko tamin'olona le tany ohatra fa ny président fokotany tsy malala fa tokony misy copie ny acte de vente rehetrarehetra ao anivon'ny fokotany amin'izay fotoan'izay a malala ny président fokotany fa ny anina eo tany io ary nifindra tamin'ny anina de mipotra ny tantaran'le tany historique an'le terrain dia tsy samy kitikitika tany io a efa nifindra tamin'ny anina de manao passation président fokotany manaraka hitany ty tany ty a avy amin'ny anina de mivadika tamin'ny anina de mivadika tamin'ny anina de mipetraka ho tantara iny a de tsisy ny ady tany ary nampiray-po aza tratran'le fanovana kolotsaina teo a ny ray aman-dreny maka fanapa-kevitra rehefa hita fa mba lehibebe le ankizy feno taona de efa mba hazavaina na tsy ho zaraina mialoha azy de efa mba hazavaina am'le taranaka hoe ianao a etsy ianina etsy noho izany a aza miadinareo a fa ny ady be indrindra eto Madagasikara de ady nampiray-po vokatra ny fananatany vokatry ny ady tany noho izany rava ho azy koa le fiarahamonina tsy mifandevy maty io tsy mifampiditra trano tsy mifampiraraha mihitsy io de azagagy ianao raha ohatra ka tsy mandeha le fiarahamonina en concurrence mifaninana amin'ny permanence le fiarahamonina mifaninana isan'andro san'andro de samy manao zay atafita azy de valalankaro na sisa samy manao zay atafakatra any ambony any na manitsaka aza de tsy maninona de azagagy ianao raha mifanitsaka tsika eny Mahamasina. Mazava de mazava ny makasika zay Andriamatoa Lazara Zaferson iresaka politika ako satria mpanao politika ianao azo lazaina hoe ao anatin'ny fotoana tompoko ilana ny olona manam-pahalalana olona mafantatra ny olona ny vahoaka i Madagasikara satria tao anatin'ny lavaky ny fantantsika 80 taona ty aoriana mbola zao ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena marobe ireo namatsika ampiray-tandrazana tao anatin'ny tambajotra tseratsera zao no nametraka fanontaniana hoe ilatsaka ihany ve Andriamatoa Lazara Zaferson manahoana sy manahoana ny position hoentiny amin'ny fandresen-dahatra ny vahoaka malagasy manana ny vina ve izy satria efa maromaro ihany ny paikady nentina ny tao anatin'izay rehetrarehetra zay fanontaniako voalohany tompoko ilatsaka ve Andriamatoa Lazara Zaferson matoa-teny sehatra ny diniteny hoe milatsaka matoa-teny mpanao ny matoa-teny mandatsaka samy hafa reo ho kandida ho filoham-pirenena venao hifaninana amin'ny fasivelokona mandeha lefa maritana teo matoa-teny sehatra ny dikany hoe milatsaka ka tsisy kandida milatsaka zany a fa izavy de hiteny aminao hoe za ilatsaka ny antony ny akamaroan'ny kandida aty amin'ny tany mahantra de misy mpandatsaka reo kandida efa mipotra reo misy kandida to anan'ny Rosia misy kandida to anan'ny la Frantsa misy kandida to anan'ny Amerikanina Allemagne misy kandida to anan'ny Allemagne ny gasy andatsaka sa tsy andatsaka fa tsisy milatsaka zany reo de mamaly mifanontanianao za tsy latsaka rehefa tsy andatsaka amin'ny malagasy de aveloantsika hoeto fa anjara amin'ny malagasy no mandray fanapa-kevitra hoe andatsaka izy sa tsy andatsaka fa zany milatsaka zany nga moramora hoe de ianao manana vola 1 milliard efa nanao nge zay namana iandry efa afa-po raha iza manokana ny anontanianao afaka adity namana iandry efa nivarotra mifanana koa efa namotika ny fiainana koa efa nanao tafiditra tany am-ponja efa nidaroana teo Analakely a
mbola iverenao Andriamanitra zay lalana zay fa za fotsiny misafidy andray andraikitra zay mahatonga le rassemblement des citoyens responsables nijery anahy ianao tamin'ny fotoana tany am-ponja nanaty bary anahy ianao zany rehetrarehetra zany ane fantanina mipetraka zany ka nieritreritry ny anakarena am'izay politika ny anay nge politika tsy anampatambazana olona averiko Andriamanitra zany so de veriny olona fanampitampise zary zay fa ity nefa andraisana andraikitra maty le praitanindrazana iandra de andao raisina le andraikitra rehefa tsy andray voaka malagasy manasa tanana zay ka indray mpandray andraikitra ny tompona andraikitra tsirairay ny citoyen responsable ianao olona andraikitra no mila manapa-kevitra mandatsaha ianao kandida fa tsy ny kandida tohanan'ny Russie na ny tohanan'ny la France na ny tohanan'ny Amerikanina reo no eritreretinao fa ahitanao tombo de mamafy vola mikatrana izy eto de ho gaga ve ianao raha olainy ny taninao rapitso ampimamba ny ampimamba ny arem-pirenena firy moa vola menany voaka teto fa tsy misy tohiny ange le resaka tsy misy tohy le tantara tsy misy tohy ninina io ary tsika efa mahita fa nationalité n'Andriamatoa Andry Rajoelina efa fantatra zao vahiny izy mana nationalité frantsay izy fa mbola tsy mitsangana ampitsara tsy mitsangana ny ACC tsy mitsangana ny tribunal tsy mitsangana ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe tsy mety tsonkosa zany sisy tompona andraikitra eto ka anao ino tsika Lazarery ny tompona andraikitra eto zany membre ny RCR disoko le teninao hoe membre fondateur satria zay tsy misy an'izany fondateur zany efa ny esorinay ny toe-tsaina hoe patron politique za tsy patron ny RCR membre de mitovy aminao raha hiditra RCR ianao de andao tsika hiaraka andray andraikitra rehefa tsy andray ianao bon za mavelona vady aman-janako ianao koa mavelona vady aman-janako samy mavelona ny azy tsika fa miara mahita mivokatra ny fiarahamonina tsika fa rehefa tsy tsinjo taranaka tsika hoe andao mba tsy sauvena le taranaka de andao mba andray andraikitra de atao akory fa ty andray andraikitra mandatsaha ianao kandida zay mihitsy mahatonga amin'ny teny hoe raha rotsaky ny vahoaka malagasy aranao ho kandida ho foloan'ny republikan'ny Madagasikara hifaninana amin'ny fasivy ny volana novambra ho avy zao ampy ve ny olona ao anatin'ny RCR tompoko aiza ho aiza ny fametrahana ny sapan-draharaha samihafa ho an'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka zay ane mandeha mahitsy de ampy ve ny olona sady tsy ampy ny olona zay nge ekipa efa elane zay ny omana hitondra firenena zay ne nampianarina hitondra firenena zay nge ny asa nataonay zay nge ny fivelomany akamarona ao anatinay noho izany tsy androany zay ny vo hitady olona ohatra ny kandida sasany ka hijapy antoko politika zay ne mifampitaiza mifamangy zay raha misy fahoriny manao fety zay raha misy firavoravoany mifampitaiza zay mifamaly zay raha misy hevitra fetivizany mifampitaiza zay ao anaty antoko efa ekipa von'ny hitona firenena nge zay fa tsy androany zay vo nione ka ianao mba hirotsaka aminay de satria anao manambola iandra de andao fa ianao zany ny kandidanay nefa ianao tsy malala ny soatoavina ao anatin'ny RCR akory tsy mifampitaiza taminay akory ianao nandritry ny 5 taona ianao ary tsy malala ny momba le antoko akory fa avy any ianao de hoe ianao manambola de ianao zany kandida karaha zany de davavoaka malagasy olona tsy nitaizana antoko fa zany nge ny olona nitondra teto hatramin'izao président tampotampoka daholo rehefa tsisy nitaizana antoko nge teto tsy nianatra politika tsy nianatra politika zay efa mpolo taonany ny fampitaiza tao anaty antoko politika de manao commentaire zay rehefa misy événement mipoitra avy any ny événement mahamasina misy fahatolona tao de mivondrony zay mifampitelefona ahoana fahitantsika anio zao ny tena fototra io zao ny tena problème de ahoana fahitantsika ny jirama de tonga spécialiste zao ny mahana ny jirama ahoana fahitantsika ny délestage io zao ny mahatsika anio ahoana reny volamena mivoaka teny ivato reny zao ny tokony mahatsika anio zany izy misy problème mipoitra eo de maka lesona zay ao anatin'ny parti de mieritreritra zay hoe zao ny mahana anio de zao ny mahana anio de zao ny mahana anio de zay ny mahatonga le programme ny RCR matipaika voafé fa tsy mila hoe omanina niaraka eto tsika ngaza hitanao mitondra taratasy sa mitondra ino fa zavatra efa niadivana hevitra amampolo taona ny ane izao zavatra zao ka inona moa itenenanao hoe tsy ampy ve ny olona raha mivoaka malagasy anohana rehefa tsisy olona ndraikitra eto ataonao hoana disy fiarahamonina zay nge nipetrahako anaty ala Andriamatoa Lazare Zaverson isan'ny fanontaniana avy amin'ny mpiainantsika ihany koa izy ty hoe raha hitantanany Madagasikara ny RCR ahoana ny fifandraisantsika amin'ireo mpanjanaka atsika ireo satria atreto aloha tsika mbola tsy mahaleo tena amina resaka fitantanana amin'ny ankabeany aiza hoe zany politika ho an'ny olona manaiky zanahana zany fa zay tsy mahana mpanjanaka
zay ne mifanerasera amin'ny frantsay, zay ne mifanerasera amin'ny rosiana, zay ne mifanerasera amin'ny amerikana, zange nianatra tany ivelany, zange niasa tamin'ny banque mondiale, zange niasa tamin'ny banque africaine de développement, zange niasa tamin'ny université, zange niampianatra teny amin'ny ename, za mafantatra n'olona rehetrarehetra mifanerasera zao tontolo zao, nga zay miady amin'ireny mifanerasera zay de zareo koa ro bagaga fa hoany ty mpitondranareo ty, fa hoany reto mpitondranareo reto. De n'olona rehetrarehetra mieritreritra fotsiny hoe satria zana amin'ny frantsay tsika, inona moa zao ny idiran'ny zana amin'ny frantsay amin'ny adalana ataontsika Mahamasina. Frantsay responsable amin'ny bousculade ta Mahamasina, frantsay responsable volamena mivoaka, frantsay responsable ny adalantsika rehetrarehetra teto hatramin'izay. Fa maninona tsika manilika responsabilité? Tsy olona ndraikitra ianao raha izany andra, mila olona ndraikitra zay ka, zay tsy anilika le andraikitra hoe frantsay tompona ndraikitra amin'io, fa frantsay mitady tombony ho anazy ohatra tsika. De mitady tombony koa ny amerikana, io izy mametraka candidat, io ny rosiana mametraka candidat mitady tombony. De ho anareo izay manaiky zanahana de mitady hoe aleo ne miaraka am'rena miaraka am're, fa zay tsy manaiky le zanahana ka, zay miara-miasa amin'olona, miara-miasa atao amin'ny banque mondiale angaza nisy hoe patron français sa misy patron amerikana, samy manam-pahaizana miaraka eo de ampidina ny hevitra, de samy mampiady hevitra samy nianatra. Ka ina ny atahoraka raha miona Joe Biden ara-pitso? De miresaka zay dina ny atahoraka raha miona Macron zara-pitso, fa nga Macron nanao déclaration hoe zanahana ianareo. Zany toe-tsaina zany neny mahavoatsika azo atao miara-miasa amin'ny la Frantsa. Ifanarahana lizy any la Frantsa nge ny ademahy, any la Frantsa nge ny entreprise sasany eto de mifanaraka aminazy tsika. Eny ary efa azonareo reo, ahoana reny azahoantsika manangana vaovao amin'ny la Frantsa ny communication tsika. Ino moa tsy ananganantsika communication, ataotsika anangana telefônina vaovao ndray, ataotsika poma ny anarany poste malagasy. De manavy samy mividy telefônina poma, fa ino telefônina malagasy puce poma zany no ampiasaina. De mana puce poma daholo ngasa rehetra, de ahoana moa tsy amora ny communication satria atsika le communication azo atao nge zany. Fa manino moa tsika niady amin'ny la Frantsa, hopitehantsika zany orange sa hopitehana ny telma, nga azo atao zany. Ny anazy ny fitadiavany tonga eto le olona mitady tombony izy, tady tombony izy, ke anao napiditra anazy teto satria anao tsy tianaoko. Manino anao raha manao ny anao de vita. Inona misy olona miopokisoa ve tsy andaniny etsy? De le olona miopokisoa lazainao fa manjanaka anao, dana miopokisoa koa ianao. Manangana koa ianao valakisoa de miopokisoa ianao de afanao zay matavy. De rehefa matavy ianao de mikisaka ho azy le mahin'olona, de miala eto le mpanjanaka fa hoe tsy azahoana atao montsony Madagasikara de mikisaka izy ka. Zay ny atao hoe mitondra firenena. Fa tsy hoe ndao tsika nangana ady mpanjanaka atsika reo ianao nanaiky zanahana mpitondra anao ne tsy nianatra 50 000 lazainy fa ray alina. Ahoana ny anazavanao am'zany amin'ny olona ankizy mianatra ny an-dakilasy? De hoe mbola ilaina ihany mianatra am'zany. Mitadiava olona nianatra afaka mifanandrina am'le international, afaka mifanatrika am'le compagnie pétrolière, fa tsy hoe andao iadivana compagnie pétrolière, ngatsika mahalasantsy ray litra azy, ngatsika mamokatra siramamy, ngatsika mamokatra savony, ngatsika mamokatra ninina. Ny zavatra hitatsika any publicité rehetrarehetra ny mba vokaritsika na paty na savony na dentifrice, zay ihany publicité tsika tao anatin'ny 20 taona. Efa nahita publicité koatran'izay anao, savony, misy vehivavy somary mitanjaka kely de publicité na savony zay, de publicité na paty zay daholo ny ao amin'ny télé rehetra fa ndana mijery télé anao 20 taona zay tsy niova. Makany andafy ianao, makany États-Unis ianao, nga misy publicité na paty any. Efa tokony fantatr'olona daholo ny sakafo fihinana. De ianao mbola nahita publicité na vary. Zany ngy le ataotsika zany am'le publicité na paty. Manao publicité na vary, samy efa mifantatra ke ty vary gasy de ty vary tsipala de ty vary disita de ty vary zao, ty vary makalioka. Tsy mila publicité tsony zany raha ohatra ka efa mahazatra anao. Fa matoy ianao mbola am'le publicité na paty, de iny ny andrefesany niveau d'industrialisation na ny ale avo ny industrie ao amin'ny toerana misy anao. Paty de savony de dentifrice de biscuit, reo ihany publicité atsika eto Madagasikara. Io ny industrie tsika zany. Fa akoatran'izay, fa raha ny andafy ianao makany États-Unis ianao de manao publicité hoe ty ndray signole vaovao mivoaka, ty ndray ny de meule vaovao mivoaka, ity ndray ny tracteur vaovao vao vitanay, ity ny tomobile vaovao vao vitanay, reto ny teknolojia, ty ndray ny karazana ordinateur tena matanjaka zao. Zay le publicité. Nahita an'izany anao hita amintsika? Tsy misy zany. Andriamatoa Lazare Zaferson mamaraparana ny fiarana isika tompoko saingina zany aza de efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny antota taratasy pilatsahaka ho fidiana ho filoham-pirenena eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 ikatona amin'ny fahenina ny volana septambra ho avy zao zany resabe teo tamin'ny tany sy ny firenena ny fomba fiasan-tseny ny ACC matoky ireo sapan-draharaha roa reo venao Andriamatoa Lazare Zaferson. Confiance ny laza. Tsy mitika nina ke zany matoky na tsy matoky. Eo fantatra fa ravitra maty io.
fa nga zany azo atao za matokony siny olona manjatiny iny miasa ao nga misy fa confiance laza zany mpana politika mandrepirepo koa raha tena zany zay tsy mantoky any ao fa tenena fotsiny fa tsy le ravitra ao apetrakay fa raha io zany miasa eo ka mitena voaka malagasy tena veriko tena mandeha fa za tsy ilatsaka fa raha mandatsaka voaka malagasy zavatra hafa zay raha mandatsaka voaka malagasy hoe ndao ary mandatsaka candidat amin'ny anarany voaka malagasy fa tsy reto toanany rosiana sy toanany frantsay sy amerikanina reto ndeha ho toanana satria ireo manam-bola be fa le candidat malagasy dia mitovy manitra mitovy aminao ihany koa za raha mahita mivary sy laokany dia manana trans tomobile ray dia ampy anazy zay satria zay ny fiarahamonina misy eto tsy normalina koa nge raha ohatra ka io fiarahamonina 7% manaka manitra dia anao hiteny hoe za manakarena be ao anatin'izay 7% zay efa tsy normalina indray anao amin'izay noho izany candidat mitovitovy niveau aminao zany fahalalana fotsiny mety mampiavaka expérience mety mampiavaka fa raha fari-piainana ngamo za dia hoe manam-bola milliard takiny ao atao ino koa milliard sakafo koa ny vary sy laoka efa teneniko foana zany eto tsaramaso ianako soa dia ampy ana intelo vilia ihany mihinana dia atao inko milliard ka malany efatra vilia sady vilia ka mitovy fiaina aminao n'olona tolotra ao fiarahamonina mivoaka avy ao amin'ny fiarahamonina misy anao fa tsy olona nafaranao avy any ivelany ary tsy olona milaza fa hoe anova rafitra nefa izy tao anatin'le rafitra tao ihany no nivoaka olona milaza hoe ndao anova rafitra nefa izy nahazo tombony tamin'le rafitra dia mino an'izany ianao hoe anova rafitra izy nefa izy nahazo tombony tamin'le rafitra ahoana ny impossible an'izany itsika maty antoka tamin'le rafitra no afaka mitaky any fanovana an'le rafitra fa tsy ny olona nahazo tombony tao anatin'le fanovana rafitra ninona tao izy nandritra ny firy-taona voky izy milliardaire vokatry rafitra io dia avy izy mitena da fa ovaina le rafitra nampana-karenana dia mino an'izany no gasy tadiava olona nova rafitra ka hoenao hoe matoky sa tsy matoky zay ne tsy manatsafidy lazalaza fiasonga mo manatsafidy zay realista hoe androtsaka avy voaka malagasy sa tsy androtsaka anazy iny rehefa tapakevitra voaka malagasy de bon le voaka malagasy zany matoky le siny de zay zany le izy zay koa nge tsy midika hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao valim-pifidianana fa zay mba tia fantatra manahoana ny fandraisana andraikitra ny voaka malagasy mbola matoro ve aloka le voaka malagasy sa efa taitra mbola andray 10,000 ve 10,000 za ray 10 taona zay arivo isa-taona kay ny azonao fa raika boka ny azonao tamin'le fitondrana zay mivokatry le dessert zay mivokatry le kasikety zay mivokatry le spectacle zay mivokatry le sakafo kely menanao ao anatin'ny propagande mazotomana ray farany tompoko zao ny toerana misy Madagasikara vonin'olona tsy vonin'olona ry tsindronantsy tsy tsindronantsy ry lozam-pifamoivozana mangony fotsiny samamozana ain'olona tebiteby andramanalina miainantsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy tafavoaka Madagasikara misy fanantenana ve mavo Madagasikara Andriamatoa Lazara Zaferson any aminao le izy ka any aminao valy le fanontaniana ianao ve manantena ianao ve olona andraikitra za mandray andraikitra de za mahana fanantenana fa ianao raha tsy mandray andraikitra dia normal ianao raha tsy hanana fanantenana de miara mamalitsika ny tokantrano any aminao le fanantenana fa tsy any amin'ny lazy azay laza zany ny atao Andriamanitra ivavahana etiko hoe Andriamatoa filoha-jaina tompona andraikitra namorona ny toko sy netra tsy ilana zany ine any aminao le fanantenana any amin'ny andro ny fanantenana any aminao le miaino ana ny fanantenana mana ny fanantenana ve ianao fa vonona andray andraikitra ianao ka andray andraikitra ametraka filoham-pirenena eo amin'ny fitoeran'ny fanjakana dia ianao no mibaiko an'le filoham-pirenena satria zay mametraka no mibaiko efa nitenenina foana zay rehefa mbola tsy metraka dia aza mitabataba re tompoko aza menimeniny fa tsy zay napetraka ny hafa ny eritreretinao baikona raha andray le 10,000 anao dia fataovy kajy fa arivo isa-taona zany no azonao arivo isa-taona azonao tamin'ny mpitondra io zao ampy anao zany ny arivo raika poka isa-taona dia olo koa dia arivo isa-taona ny azonao dia ampy anao zay nandritry ny 10 taona 2003 hatramin'ny 2000 taolohan'izay koa dia arivo isa-taona ny azonao ka raha fa ampy anao le arivo isa-taona atao akory fa ao anay le izy tsy ampy anay ny arivo isa-taona zay no mahatonga anay manohitra zay mahatonga anay mivoy fanovana rafitra zay mahatonga anay mitady olona madio mahitsy mandala ny rariny sy nihitsiny amerenana n'le vahoaka ao anaty lala mahitsy andala ny rariny sy nihitsiny anafoanana tsy fandrimpahalemana anafoanana ny kolokolany eo fitsarana anafoanana ny aditany andaminana ny rafim-panabeazana ampirindra ny lafi ny fahasalamana mba ho mahazo fitsaboana ny voaka malagasy fa tsy hoe angatabola ny ivelany zay mba tsabonanao na angatabola ny ivelany zay mba hanabeazana ny zanakao na angatabola ny ivelany zay tompoko tsy mahay mangataka
satria zay tsy taranaka mpangataka noho izany tsy angata-bolana ivelany zay fa raha misy manampitra izay zavatra afo zay ka rehefa hitanao fa mety ny ataonay de manampy ianao fa zay koa tsy angataka aminao hoe ao zay mba hampio ka inona moa rehefa mety aminao le fiarahamonina misy am'izao fotoana zao araka teneny andro teo hoe misy fiarahamonina lozam-pisampamovoizana isan'andro misy alatromby misy fandrimpalemana mifamono ny fiarahamonina ka rehefa mety avoaka malagasy ary zay ataonao ahoana ahoana moa ny angatana aminazy ao ampio zay analana ao am'izay nefa zay zavatra tiany fa rehefa tsy tianao zay miangata ao an-trano tao anao miala tao de ndana tadiavo le RCR ay zay le misy anareo fa zay anohana zay ny atao hoe mandray andraikitra zay nge tonga hita aminao hoe ty andre mandray andraikitra ny radio nge mandray andraikitra ny tompona andraikitra radio ny PDG ny radio nge mandray andraikitra mampandrosanay am'izao toerana zao hoe inona mba atao anatsarana le fiarahamonina samy mandray andraikitra tsika am'zay tanefatsika de mifanampitsika zangano karamainy radio sa za nandoha vola tamin'ny radio zanga tsy nandoha vola ariary taminareo fa mandray andraikitra le radio vola be nge nylany amin'ny fampidinana radio zao fa mandray andraikitra le radio de manino ny raha mba jerentsika zany olona mandray andraikitra zany de tadiavina le olona mandray andraikitra de toanana le olona mandray andraikitra fa zay ny atao hoe olombelona ny mahasamy hafa tsika amin'ny biby de ny fahaizana manampy ny hafa tsisy biby mifanampy re tompoko dana mba jereny tantaran'ny omby de jereny tantaran'ny kisoa de jereny tantaran'ny alika de jereny tantaran'ny akoho fa tsisy biby mifanampy re tompoko tsisy biby mifampitsabo raha misy alika accidenté ka ivondrona ny alika mba hitsabo an'le alika tsy misy re zany tompoko na misy omby latsaka anaty tatatra ka ivondrona ny omby mba hanavitra an'iny tsy misy re zany tompoko fa ny mampiavaka atsika amin'ny biby de ny fitsinjovana ny mpiarabelona amintsika ny fitsaboana ny marary fiantrana ny faible fiantrana ny osa hoe ndao arenina zay lavo zay no itsanganan'ny RCR de mitsangana izay ho citoyen responsable olona ndraikitra anarina le fiarahamonina fa zay ny maha olombelona anay olombelona ianao mitsangana raha ohatra moa ka tsy zay bonnoy ozy ny fitenenany vazaha iny ary andriamato laza raza ferson makasitraka anao tompoko nanaiky araka taminay tamin'izao alindalina izao feno de feno ny hevitra mafonja ny adevitra nentsika teo nisy vahaolana marobe narosonao teo ho an'ny Madagasikara raha vonina ny vahoaka malagasy androtsaka n'andriamato laza raza ferson de vonina izy ny anavitra ny Madagasikara ao anatin'izao olana goavana sedraitsika izao isorana ihany koa ny fitondranao izay adevitra izay tao anatin'ny fotoana ora iray 30 segondra tompoko afatra ho an'ny vahoaka malagasy satria miroro saina tanteraka amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao araka mivolazako teo hoe efa nisokatra ny fametra pilatsahako fidina inona ny afatra omenao ho an'ny vahoaka malagasy na eto an-toerana na manaraka atsika amin'ny alalan'ny tambajotsatseratsera tsy za iandro mahay indrindra de tsy za koa ny indrindrindra de za tsy mpanavitra ndao fotsintsika andray andraikitra ianao de ndaotsika hitambatra zay le rassemblement des citoyens responsables ho avy ny fotoana amindronana ny olona vonina andray andraikitra raha ohatra ka olona telo moa na efatra ny tonga ao de mijanona am'izay andraikitra azo ndraisin'olona telo no atao raha misy zato tonga ao de zay andraikitra azo ndraisin'olona zato no atao raha misy ray alina tonga ao de ny andraikitra azo ndraisin'ny ray alina no atao fa tsy misy hoe laza raza verson mpanavitra na laza raza verson anavitra firenena tsisy avitra ny anarako de tsisy mpanavitra ny anarako fa ny anarako laza raza verson fa miaraka aminao za iandry de mety avita zavatra itsika vaoaka malagasy no anavitra ny tanindrazantsika no anavitra ny mpiarabelona amintsika fa tsy laza raza verson no atao andriamanitra ivavahana indray fa zany nefa nandavo atsika nandritra ny fotoana maro fa mitovy tsika rehetra fandrindrana andraikitra fotsiny fizarana andraikitra no mahafilo national ny RCR na nitamba be ny olom-pirenena na praisiny andraikitra isorana be deabe anao iandry isorana ny radio isorana amin'ny lafiny teknika isorana nareo mpiainao koa fa maherihery ny fiteny nefa atao hoana moa tsy teny mahery manoloana n'ireny faty olona reny atao hoana tsy teny mahery manoloana ny tsy fandrimpalemana manoloana ny accident na ny fo aza efa ila ho vaky fa tsy maintsy tenenina li satria zay ny maha olombelona anay mba te hanavitra le olona tsy anampy an'le mpiarabelona aminay izay raha mitambatra tsika fa averiko nay mandeha fa izarery tsy havita an'izany zavatra zany misaotra tapokila mankasiraka topovavy ho amin'ny manaraka indray iny ary isorana ianao taty tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany
na dia alindalina laza ny andro mankasitraka ny miary ny sanana lafiniara teknika vahintsika tsaivina andriamato laza raza ferson flou national ny antoko RCR amin'ny herinany ito zao ny fiarantsika manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy mirary soa indrindra tompoko